tao anatina hatramin'ny volana janoary nakaty zay nitondrany ny fitondrana hery rajonary mampianina dia tsy nisy angambany ataotsika hoe roa herinandro raha be indrindra tsy nandalo ka tsy nisina fanendrena tompona ndraikitra ambony zany eo anivony fitondram-panjakana eo na hoe nomination aux emplois de l'État be da be ary isaky ny misy conseil des ministres de tsy maintsy misy foana izay fanendrena izay fa rehefa elany ela de manomboka mipotra tsikelikely ihany zany les langues se délient ozy ny teny vahiny manomboka miboraka tsikelikely ihany ny misokatra tsikelikely ihany ny vava zany miteny hoe zava-doza nge ny zavatra misy eo anivon'ny filan-kevitry ministra am'ireny fanendrena olona ireny satria zany tena feheziny le eo anivon'ny fiadinan'ny republika mihitsy ny fanendrenan'ireo olona zany izay atao proposition zany na atao sosikevitra zany eny anivon'ireny fitantanana andraraha-panjakana ambony reny be de be mihitsy ny ministera tratrana zay hoe bloqueny ny fitondram-panjakana na bloqueny avy eo anivon'ny présidence le nomination misy an'izay misy menimena foana ary tamin'ny androany ity moa dia nivoaka gazety mihitsy hoe teo anivona ministera anankiray ministerany angovo de nisy olona mihitsy miblokena zany hoe ty tsy mahazo nomena ty tsy mahazo nomena eo aloha zany voalohany indrindra ny titsika tenena hoe fa efa navaiza moa ny anana amin'ny présidence an'izay zany hoe ty olo ty tsy azonao tendrena ty olo ty tsy azonao tendrena ray zay de ny faharoa de ny hoe matoa ianao zany ministra de manana nomena ianao zany fa efa nahitantana ny département ministériel nao enao mahafantatra hoe ty olo ty tiako apetraka eto amin'ny toerana ty no zao antony zao tsy anjarany any anivon'ny présidence de la république mihitsy miteny hoe ty tsy azonao nomena fa ty tsy azonao nomena fa ny tena marina ary zay tena azoko ijoroana vavalwela mihitsy satria niresaka tamina tompona ndraikitra ambony tany anivona ministera samy hafa tany ny teny de miteny mihitsy ireo olo ireo hoe hatrany amina conseiller hatramina mpikambana ao anatin'ny kabinetranao hatrany amina ohatrany hoe responsable régional sy ny sisa zany dia hitsaban leo anivon'ny présidence de la république gazety androany moa miteny hoe nomination en vue des élections mihitsy zany ohatrany hoe ohatrany hoe resaka noho ny fifidianana zany de ohatrany hoe ataon'le fitondram-panjakana zany ny HVMisation ngamba filazana azy hoe atao HVM daholo ny mpitondra rehetrarehetra zany ka ny olana nefa nde ity lasa tsy manana fahefana fena intsony zany le ministra hanendran'izay olona tiany fa zay tiany eo anivon'ny fiadinan'ny republika no atao zany zavatra ny tena manao zay le mahatonga antsika amin'ny teny brouillon le fitantanandrara-panjakana ohatrany hoe vakiroka zany le fitantanandrara-panjakana fa tsy misy hoe structure araka ny tokony ho izy zany fa de zay tiany manao ohatrany hoe dictate zany ny any anivon'ny présidence ny republika hoe tikano tsy tikano le izy ary rehefa ny tena ny zoina de mbola io ndray hoe mbola Henri Rabary Njaka ndray no tompona ndraikitra zay any zany ny titsika tenenao anatin'izy grave ny antony mahagravy anazy de ity ilay tompona ndraikitra talehan'ny kabinetra présidence de la république inona ny fanakianana tsy efa natao azy hoe asa le izy hoe avy any amina privé ngamba satria avocat tany amin'ny barreau de Paris olo io tsy nalala loatra zany voalohany aloha fa tsy de malala loatra Madagasikara fa gasy voatonga zany mipetraka tany ivelany tany faharoa manarakaraka izay napetraka ho talehan'ny cabinet directeur de cabinet de la présidence de la république izy fa tsy hainy zany le andraiky ny amin'ny matalehan'ny kabinetra azy hoe inona moa ny ataony zany talehan'ny kabinetra izy zany fa itsfoana daholo any amin'ny nomination rehetrarehetrany any amin'ny fanendrena rehetrarehetrany de zay olona zay malgré na eo ary zany fanakianana maro samihafa natao azy zany de mbola tazomy ny hery rajonary mampianina ihany ary mbola omena fahefana miopapana de aza gaga raha ohatra ka reo olo reo ihany namotika sy animbana Andriamatoa hery rajonary mampianina rehefa avy eo hoe Andriamatoa hery rajonary mampianina raha tsy ahitapeo tsy ahenona feo ary tsy mamokana de teny ray mbava aza mikasika ny fomba ataony le talehan'ny kabinetrany sy le mpiara-miasa aminy eo manodidina ny présidence ny republique eo de normal be zany apetratsika hoe le vahoaka mifidy any hery rajonary mampianina nge rehefa avy eo tsy hoe Henri Rabary Njaka kay ny tena natonga ny tsy fambiazana tao ka de bon excusez-tsika ary Andriamatoa filoha zany satria tsy izy nge zany tao fa mpiara-miasa aminy tena tsy nahomby tao fa rehefa misy ny tsy fambiazana de tadidio fa hery rajonary mampianina mifantatry ny olona ary zay no mahatonga ny hoe hamotika sy hanimba azy ireo manodidina azy ireo ohatra ity tranga anankiray izay raisitsika ity zao nisy taratasy nataony talehan'ny kabinetra tondra ny laharana 57-14/PRM/DIRCAB à tous les ministres membres du gouvernement Antananarivo ao an'ny mpikambana rehetra ao anatin'ny gouvernement ministre rehetra mpikambana ao anaty gouvernement
zay aloha de efa mahagaga hoe nitalehan'ny kabinetra zany ny republika raha ohatra ka misy zavatra tiany atao de prime ministre lehibe ny gouvernement tany supérieur hiérarchique na tompona andraikitra voalohany aloha am'ireo ministre ao anatin'ny gouvernement ireo tsy manana fahefana na kely vary ray vety akory azy amin'ny ministre mpikambana ao anaty gouvernement zany talehan'ny kabinetra ny présidence arak'izay filaza zay kabinetra ny présidence ny kabinetra ny présidence zany de reo le ohatrany hoe zany hoe conseiller kabinetra zany manko politique zay directeur de cabinet zany directeur de cabinet civil zany dia politique zay zany hoe reo le mpanolo-tsaina reo le miasa eo amin'ny sehatry ny politika ho an'ny filohan'ny république qui n'a rien à voir tsy fandraisany mihitsy na ray mitete azy amin'izany gouvernement izany tsy manana fahefana mpanatanteraka akory ary zany talian'ny kabinetra izany fa ohatrany hoe zany hoe structure eo anivon'ny présidence eo fa manana ny fahefana mpanatanteraka de ny président de la république sy ny gouvernement ireriany fa mipetraka le kabinetra mba ahafahany filohan'ny république mandrindra ny asany eo anivon'ny présidence eo zay ihany ny andraikitry le directeur de zay ny andraikitry le hoe kabinetra zany hoe kabinetra zany tsy mihoatra amin'ny présidence ny compétenceny ary ny talian'ny kabinetra zany de lehibe andreo ohatrany hoe conseiller lehibe andreo tompona andraikitra isan-karazany chargé de mission sy ny sisa eo anivon'ny présidence de la république zay ny talian'ny kabinetra zay le hoe ma-kabinetra zay le président a un cabinet et ce cabinet là ny talian'ny kabinetra ny lehibeany io cabinet io de matetika cabinet tsy hoe matetika cabinet politique izy rehefa ty amin'ny civil de misy an'izay le hoe cabinet militaire reo le tompona andraikitra raha miaramila ao anatin'izany présidence ny république zany zay aloha tsara ho fantatsika mba tsy ampijabaka atsika zany hoe fa mitsabaka any amin'ny lafiny zavatra rehetra any ty talehan'ny kabinetra ity ary ny tena mahagaga azy de izy miantso antaribeny olona hoe ameo aty ny resaka nomination an'izao mikasika an'izao ataoviny ohatran'izao tahaka ny hoe izy mihitsy zany ny super premier ministre zany izy mbola ambony ny prime ministre Cool Roger ary les indiscrétions na ny fitantaran'ny loharanom-baovao isan-karazany de hoe na ny prime ministre fa tsy mahateny eo anatrehany zany talehan'ny kabinetra izany satria tena manjaka loatra zany le talehan'ny kabinetra mieritreritra ny tenany hoe izy ny tena rôle eo anivona Ambohitsiroatra eo ahoana tokoa moa ny tsy eritreretany hoe rôle raha mamaky an'le taratasina lefany ho an'ny gouvernement zao nataony mesdames messieurs veuillez faire parvenir à la présidence de la République par retour de courrier la liste exhaustive des structures et organismes rattachés à votre ministère, les statuts, ainsi que l'identité complète et les coordonnées de chacun des membres du conseil d'administration de chaque entité. Par ailleurs, veuillez en l'état ne procéder à aucune nomination. Et ça n'y c'est le volouan. On doit se le faire. Atikeko le taratasy. Nareo ministre anaty gouvernement ozy izy dia alefaso aty amin'ny présidence de la république amin'ny alalan'ny taratasy par retour de courrier ny liste rehetra ny rafitra sy ny organisme rattaché reo raha tsamangaiky eo anivon'ny ministère nareo zany ny statut zany ny sata mifehany zany organisme rattaché sy ny structure izany ny identité complète ny ataontsika zany hoe ny filazana hoe iza le olona tompona andraikitra zany ary ny coordonnées ny laharana sy ny fomba ahafantarana zany laharany antso antarby zany afana micontacter andreo mpikambana ao anatin'ny filankevitry ny administration na hoe filankevitry tantany conseil d'administration ny entité rehetra ireo zany aloha de efa fampifangarona andraikitra goavana be tsy misy na kely aza tokony ilain'ny présidence indrindra fa ny cabinet ny présidence zany atao hoe organisme sy structure attaché any anivon'ny ministère isan-karazany an'izany indrindra moa fa hoe ny identité complète ilain'ny fantatra zany satria tiany fehezina hoe iza ny tompona andraikitra ty iza ny tompona andraikitra ty mpikambana ao anatin'ny conseil d'administration ozy inona moa ny idiran'ny kabinetra ny république an'izany hoe mpikambana ao anatin'ny conseil d'administration zany tsisy idirany amin'izany na rakoto na rabe na rasoa ny apetraka ao anatin'le conseil d'administration tsisy idirany Henri Rabary Njaka sy ny kabinetra ny présidence san'izany mihiny fa ny tena loza de le izy miteny hoe par ailleurs veuillez en l'état ne procéder à aucune nomination tsy mahazo manendriny iza mihitsy nareo veuillez ne procéder à aucune nomination mamme baiko le andriamatoa Henri Rabary Njaka ao anatin'le raharaha en vertu de quoi en vertu de quel pouvoir inona ny fahefana ananany amin'izany tsy misy mihitsy ny fahefana ananany amin'izany na kely azy hoe inona moa zany ny tenenany hoe tety daholo ny organisme rattaché anareo
de hoe ty daholo ny identité an'ny olona rehetra mitantana ao anatin'ny conseil d'administration. To de hitanao taratra mihitsy misy velleité, misy finiavana te hitsabaka ao anatin'le fitantanana ny anatin'ny ministera tian'le talian'ny kabinetra atao. Tsy fahefany zany ozy izy tsika, fa faharoa manarakaraka izany tsy vitany hoe tsy fahefany, fa le izy mamebaiko hoe aza manao nomination mihitsiny. Tena miala tsiny ohatrany hoe insulte mihitsiny zany atao amin'le tompona andraikitra napetraka any amin'ny ministera, manao manabarabaran'le ministra isatsokajiny zany. Fa le ministra moa mahazo fahefana de mipetraka de manaiky, na de talian'ny kabinetra miala tsiny fa raha ny hiérarchie na ny antanatohatra ny jerena zany, ambaratonga pahefana zany ny jerena, tsy misy filaharany, tsy misy mahatompona andraikitra so de hoe sefon'ireo le ministra ireo Andriamatoa Rabary Njaka tsy misy. Tsy hitan-karatra koa ho an'ny ministra anankiray zany président, zany chef de cabinet na directeur de cabinet ny présidence zany. Tsy hitan-karatra, tsy manana compte à rendre amin'izany ny ministra. Koa maninona Mauri Rabary Njaka miteny hoe ty daholo ny anarany zao ary aza manendry olona. Fa nga eritreretiny fa hoe izy ny supérieur hiérarchique andreo ministra ireo. Zay le hoe brouillon teneniko anareo. Zany ve de tsy tokony ho fantatra. Minimum na administration publique tokony ho fantatra zany, élémentaire amina fitantanana raha-panjakana. Fa zay le hoe tany amin'ny privé foana izy de nieritreritra amin'izay izy hoe tonga eo anivon'ny présidence de ny présidence zany ny faratapana, dikan'izay za zany ny rôle de andeha baiko aniana sy baiko aniana sy baiko an'le ministra. Le ministra koa moa de miondrika ampanajana de miondrika ambany de ambany rehefa hoe directeur de cabinet amin'ny présidence, satria manana fahefana be zany akaiky amin'ny président de la république zany. Zany koa nge problème. Le ministra tokony midrikina non, monsieur le directeur de cabinet tsy manana fahefana hitaky aminay ny anaran'ny conseil d'administration sy ny organisme rattaché sy ny sisy zany ianao. Raha prime ministre manao an'izany, là je suis d'accord. Ka nandehanaka any amin'ny prime ministre izy hoe monsieur le premier ministre mba tianay ho fantatra iza daholo ny organisme rattaché any anatin'ny ministère isan-karazany mba omeo anay hoe azafady. La limite mety compréhensible ihany hoe ilain'ny président ohatra zany. Fa za koa te ametraka nefa hoe raha ilain'ny président tsy aty amin'ny fito volana ao aoriana ny endrenanao fa andeha teny hoe iza daholo moa ny organisme rattaché farafahakeliny zany vao mandray fitondrana de efa fantatra hoe iza manao an'izao, iza manao an'izao, iza manao an'izao, fa tsy aty amin'ny fito volana ny tondrana ianao vao hoe iza daholo ny organisme rattaché. Raha ilain'ny président de la république zany. Fa ndao ara supposé tsika zany ilain'ny président de la république de any amin'ny prime ministre izy, ary ny secrétaire général de la présidence samy manao an'izay any amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement, any amin'ny secrétaire général du gouvernement. Reo no mifanerasera satria reo no manao correspondance ary mbola mangataka miangavy satria prime ministre zany lehibe, numéro 2 de l'exécutif zany, na tianao na tsy tianao, laharana faharoa anatin'ny fahefana-panatanteraka zany. Tsy misy baiko tokony omeny Henri Rabary Njaka na kely azy an'izany prime ministre zany sy an'izany ministra izany. Tsy ananany fahefana na kely ndray mitete akory azy ny teny hoe Andriamatoa ministra meo anany anina zao anao ary aza manendry olona. Veuillez ne procéder en l'état, veuillez en l'état ne procéder à aucune nomination. Sur ordre du président de la République ve zay, raha ordre du président de la République anteneny amin'ny prime ministre no niteny an'izany. Fa maninona le izy no Henri Rabary Njaka manome baiko an'izany amin'ny ministre, fa nabarabarana an'le ministre zany manaprofo fa tsy hain'le tompona andraikitra manodidina an'le filoha le andraikitra tokony ataony. De azagaga raha ohatra ka brouillon ohatrany io le raha de azagaga raha mbola takina ny fialana zany olona izany hatramin'izao tsika miteny zao. Satria mieritreritra ny tenany io zao super ministre, non, super premier ministre mihitsy eo ambon'ny prime ministre mihitsy, latsaka kely, latsaka fefany amin'ny président de la république fotsiny. Izy ny président de la république ny tena miara-misaika bras dessus de izy mieritreritra mihitsy hoe mifahefany de latsaka kely no président de la république. Tsia tompoko, tsia chef de cabinet zany, directeur de cabinet zany izy ama directeur de cabinet de ny ao amin'ny présidence ny fahefany. Ka rehefa tonga amina hoe fanendrena olona ny anatin'ny ministera de tsabahany zany olona izany, tsabahany présidence ny république. Hatrany amina hoe tompona andraikitra nge ohatra hoe directeur régional isan-karazany de tsy mety raha vao tsy ny présidence ny république satria so de tsy mety amin'le nomination ilaina amin'ny fifidianana. HVMisation ozy ny fitenenany ary ny tiany tena zavatra tiantsika ambara. Voangana nisy lalàna mipasy teo anivon'ny trésor public teo zany, teo anivon'ny antemera-pirenena fa lalàna natolotry ny trésor public izy io. Hoe projet de loi mba andaminana zany ny fomba fitantanana an'ireo société d'état zany, orinasa-panjakana zany.
samihafa izay ataontsika zany hoe manana tanjona zany hoe arabaritra zany société commerciale sy ny sisa mba ahafahana mifehy zany an'le volam-panjakana tena be loatra zay manko ny teneny teo anivon'ny trésor public hoe be loatra ozy le dérive be loatra le dérive any an'le fioara-pefy zany izay ataony atao eny anivon'ireny orinasa-panjakana sy reny organisme rattaché isan-karazany reny zany. Diverses dérives au niveau de ces sociétés dont la plus flagrante et la plus répétitive est la confusion intentionnelle et ou par manque de connaissance entre État puissance publique et État actionnaire. L'État actionnaire doit respecter scrupuleusement les dispositions de la loi 2003-036 et bien sûr l'ingérence de l'État puissance publique dans la gestion des sociétés d'État, des sociétés où l'État est actionnaire est interdite. Aozy le finiavany ndraindray ozy izy intentionnel par manque de connaissance ndraindray tsy fantatra zany nde ataontsika tsy fantatra ny talehan-kabinetra ve de mitsabahany amin'ny trangan-javatra ohatran'izany efa te hametraka fanontaniana antsika tsy voatery mitompony fa ao le finiavana intentionnel ozy finiavana inina atao mihitsiny zany ampifangaro an'le hoe fanjakana puissance publique sy ny fanjakana actionnaire. De ohatran'izay tsisy valaky ihany koa reny hoe organisme rattaché ty moa hoe société d'état ny resahana fa so ihany fa mipasy le lalàna zany hoe manomboka izao ny société d'état de tsy ny fanjakana intsony ny manendry ny mpitondra ao anatiny zay le mba hifehezana an'le dérive na le hoe tena ohatrany hoe nomination politique fotsiny tiana atao ary mba hifehezana an'le inona zany le fahaveresan'ny volam-panjakana fotsiny satria betsaka ny détournement fa le olona atendrenao am'le toerana anankiray sady tsy manana ny compétence no hita fotsiny hoe ataon'le mpitondra fanjakana marionnette zany akana vola fotsiny zany nge ny zavatra mitrangy de zay natonga ny trésor public nanao projet de loi ary mipasy io projet de loi io tamin'le session extraordinaire voalohany natao teo zay niarabany tenany teo anivon'ny mpandinika mihitsy hoe manomboka izao zany mba mety hisy fiatsarany satria ny assemblée générale zany hoe le fivoriam-beany le orinasa am'izay manendry an'le tompona andraikitra hitantana ny direction générale zany fa tsy ny ataontsika intsony hoe ny fitondram-panjakana tonga de maniry hoe tia atao ao tiana tia atao ao am'le nomination politique de mitovy am'izay le organisme rattaché zany hoe tsy gagitsika raha ohatra ka maheno hoe tamin'izany fotoana zany hoe misy ministère zany tsy de tena mazoto loatra tamin'io réforme na fanivana goavana be natao teo anivon'ny trésor public io de rehefa mahita nytony taratasiny Henri Rabary Njaka tony tsika de tsy gaga mihitsy mahita hoe satria mbola te hifehan'le organisme rattaché hoe atao amin'ity organisme rattaché ty bebe vola aloha ianona ny apetraka ao satria ilaitsika amin'ny fifidianana ohatran'izay mihitsy le hoe ity directeur régional ty aloha ihany ny apetraka fa ilaitsika amin'ny fifidianana zany nge le problème aza gaga raha ohatra ka politisena loatra le raha-panjakana ka tsy zava-mandroso zay le tiana vakina bantsilana ao anatin'le izy hoe misy zavatra tsy mety ao ary zany rehetrarehetra izany de manakipy maso manampitsofana manao minitsy mandre le président de la république hoe avelao anao zay daniny kibony ao le mpitondra le talehan'ny kabinetra sy le olona eo anivon'ny présidence eo de menimenina ministre koa moa menimenina fotsiny ohatra zao tsy mahasamitsangana zany hoe zay tsy anaiky an'izany misy ihany mety mahasamitsangana fa vitsy fa ny sasany sao de voaozongozony eto amin'ny toerana maha-ministre de aloha mangina azagaga raha biaise tanteraka na simba tanteraka tsy araka ny tokony isy le fitantanana le raha-panjakana amin'ny ankapeny fa zay natonga antsika hiresaka nyity tranganjavatra ty zany angerim-piano ajaina zay le nytenen'ny bokiny Edoui Plenel andresako anareo teo hoe zay le tsy fantatsika olon-tsotra de ampafantarin'le mpanao gazety hoe zao nge ny zavatra misy ao de anjaratsika amin'izay mitsara zay le hoe mila mahalala ianao aloha vo afaka mitsara pour choisir il faut savoir zay mihitsy voalazan'le boky teo